Andriamanitra rainay indreto izahay feno fifaliana manatona anao, ampasahiana manatona ny seza fiandrianana ny fahasoavanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy miombona ao anatin'izao tambazotra, onjam-peo, ao anatin'ity fianarana ny teninao ity. Misaotra indrindra Tompo amin'ity an'io izahay te hiteny tsotra aminao hoe mangetahetanao ny any anatinay. Misy fotoana mety tsy tena rehefa mararirary izay ny fanahinay dia tsy noana an'ilay zava-panahy izahay, mety ho izany mihitsy izahay ankehitriny fa hoentina eo anatrehanao, mifantatra hoe mila misakafo ny teninao izahay. Dia nefa io tsy voazava ny sainay fotsiny. Mila anao mihitsy izahay Tompo satria adalàna eo anatrehanao ny mety ho fahendrenay ambony indrindra, fa ilay fahendrenao Andriamanitra, ilay tari-dalan'ny fanahinao masina no angatanay hiasa aminay tsirairay avy amin'izao fotoana izao, amin'ny fifantohana anay dia hanokatra ny vavahadi-tsainay fa na ny fanambarana izao no miasa eto amin'ity fotoana manokana ity. Misaotra Tompo fa miaino anao izahay dia hiteny aminay ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Amin'ity an'ity manohy ny fandinihana ny tantaran'i Davida isika sy ianao. Tantaran'i Davida tamin'ny farany isika nandinika hoe nanahoana ny toe-pon'i Davida. Ampatsiahivo koa anao tsara fa manino isika ny mianatra an'i Davida satria Davida no ato anatin'ity baiboly ity no hany olona araka ny fon'Andriamanitra. Tsy fantatro ianao raha te hanana an'izany fo izany fa izaho aloha tena tsy hoe ny fon'i Davida no tahaka an'izay tsy hoe Andriamanitra nanana toerana manokana tao am-pon'i Davida fa i Davida nanana toerana manokana teo am-pon'Andriamanitra. Nahoana raha izany no tanjontsika sy ianao? Manana toerana manokana eo am-pon'Andriamanitra isika. Fa ahoana no mahatonga an'izany? Raha mijery an'ilay asan'ny Apôstôly 3:12 isika dia tsy fombafomba samihafa no hahatonga an'izany, tsy endrika ivelany hoe manao masina be samihafa ity ivelany ity, fa ilay toe-pony nanana toe-po nentina amboarin'Andriamanitra fa hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ny tany anatin'ny fon'io Davida io. Toe-po te hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Tamin'ny farany isika niresaka ny amin'ny hoe inona ny toe-pon'i Davida rehefa miatrika niady ao anatiny ao. Hitantsika fa nanomboka lasa général natafika na hoe mpitaritafika Davida rehefa nalain'i Saoly izy eo an-dapany dia tao anatin'io isaky ny nandeha niady Davida mandresy be foana. Rehefa niady tamin'ny Filistina fandresena teo ivelan'izay. Fa ny taty anatiny anefa nanomboka tany amin'ny Samuela voalohany 2:20 rehefa nafantatra tsara Jonatana hoe tena hay mifofo ny ain'i Davida tokoa ity Saoly rainy ity tena alefan'i Jonatana i Davida hitsoaka. Dia nandeha nandositra tokoa Davida, nandeha tany anaty zoo izy niery tany anaty ala izy nandeha toerana samihafa tany amin'ny Ahimeleka mpisorona izy tany Filistina ary izy tany amin'ny tany Gata. Aventure izany, nisy zavatra betsaka mihitsy nataony ary mbola mitohy eo mihitsy izao isika sy ianao toe-pon'i Davida ny anarantsika tamin'ny farany. Amin'ity an'io ity ny zavatra ho resahantsika dia hoe ataoko ahoana re? Amin'ny alalan'io fiainan'i Davida io no hitarafantsika ny hoe ataoko ahoana ireo olona na ny olona mandratra ahy. Ataoko ahoana ny olona mandratra ahy. Na tianao na tsy tianao. Na tiako na tsy tiako. Raha mijery ny Jaona 5:17 isika dia mahita hoe hoy Jesosy miteny hoe ety amin'izao tontolo izao ny ahitanareo fahoriana. Ary isan'ny tena fahoriana marary any anaty rehefa misy olona mandratra antsika. Izany raha marary noho ny hoe kapohany marary, tena marary. Ary eo mihitsy nefa no nanamboaran'Andriamanitra. Mahatonga an'ity Davida ity hoe olona araka ny fon'Andriamanitra dia satria izy nanaiky namboariny n'Andriamanitra ilay fony. Ary ao anatin'io fisedrany io mihitsy no sedrain'Andriamanitra manomboka eo amin'ny 4:20 ny jerentsika sy ianao an'io hatreo amin'ny 4:20. Zavatra anankiray
no hosotomontsika ao anatin'izay, izay hoe ahoana ary no nanamboaran'Andriamanitra ny fon'ny Davida nanoloanan'ny olona nandratra azy a, dia ahoana koa izany no tokony ataontsika sy ianao? Amin'ilay isan'andro a, maraina mandrapahariva ny andro a, misy olona mandratra ihany. Dia nefa ianao ange ho manin'Andriamanitra amin'ilay iraka lehibe ampanaoviny ianao, dia mila misy fanekena hianatra amin'ny Davida, amin'izay nampianarin'Andriamanitra ny Davida. Ndao ary, hiditra ao amin'ny toko 420 aloha isika. Ny toko 420 sy ny toko 490 tena misy itovizana be. Ny zavatra iraisan'ireo toko anankitelo 420 hatramin'ny 490 ireo dia nisy zavatra niatra marary an'i Davida. Eo amin'ilay toko 2 voalohany teneniko anao 420 sy 490 dia ny filmana ny fiainana niainany niaraka tamin'i Saoly. Tsy hoe niaraka moa fa tao anatin'ny faninjehan'i Saoly izy tamin'io fotoana io. Raha nijanontsika teo amin'ny toko 720 tamin'ny farany, tsaronao fa navotan'Andriamanitra tamin'ny fomba atao hoe tampotampoka ve Davida, efa saika tratran'ny Saoly. Izay ny hitantsika ao, efa tena natahotra be mihitsy Davida, niezaka nandositra izy eo amin'ny 520 tamin'ny toko 720. Saoly nandeha tamin'ny ilany tendrombohitra iray fa Davida sy ny olony tamin'ny ilany kosa, dia niezaka mafy handositra Davida noho ny tahony an'i Saoly. Fa Saoly sy ny olony saika nahodidina ny Davida sy ny olony hisambotra azy. Tena efa raha filma izany dia hoe suspense be, fa io fa ho tratra. Fa izao, nisy iraka tonga tany amin'ny Saoly nanao hoe avy haingana ianao fa ny Filistina efa nanafika ny tany. Dia tamin'izay lasa niveriny Saoly, efa saika tratra. Fa Andriamanitra mbola miteny teny farany. Dia nijikany lasa niverina indray Saoly fa nandeha niady tamin'ny Filistina izy aloha, fa tsy tapitra teo ny tantara. Toko 420. Niakatra niala teo Davida ka nitoetra tany amin'ny batery fiarovana anankiray tany amin'ny tanàna hoe tany amin'ny toerana hoe Enjedy, izay ilay anarany. Ary rehefa niverina avy nanenjika ny Filistina ny Saoly dia nisy nanambara taminy hoe indro Davida any anefitra Enjedy. Ary Saoly naka 3 arivo afantina tamin'ny Israely rehetra ka lasa nitady an'i Davida sy ny olony tany amin'ny vatolampin'ny Ostia. Ny zavatra hitantsika aloha eo amin'ny fiainana, mety misy ofa kely afaka tamin'iny problema iny, afaka tamin'ry olona ry, ohatran'ny mba nitsatsahatra kely. Fa izao arak'ilay petera voalohany toko 4:12, ianao aza mieritreritra hoe tsisy problema, tsisy anenjika, tsisy olona hanao zavatra tsy mety efa ao anatin'ny fiainana normal mihitsy izany. Hoy ny teny any amin'ilay petera voalohany hoe aza gaga raha hiara-ny fahoriana mamaisika. Aza gaga. Dia rehefa mety mbola ao anatina vanim-potoana mitsitsika aloha izany izao ny ohatran'ny eny Davida aloha, Saoly niady tamin'ny Filistina. Fa iny fa niverina indray raha mbola tsy tonga Jesosy Kristy, raha mbola eto ambonin'ny tany tsika sy ianao dia miomana fa hisy ny olana. Fa aza manana efa voafehan'ny tompo tsara io olana io. Dia inona ny zavatra niseho? Iny Saoly, niverina indray Saoly. Eritrereto hoe i Davida kely. Davida miaraka amina 900 lahy teto ny mpiara-dia tamin'i Davida. Fa firy nalain'i Saoly? 3 arivo lahy. Izay ny netiny. Andeha hisambotra an'i Davida, andeha hitady azy. Tohizantsika eo amin'ny 4. Tonga teo amin'ny valan'ondry tamoron-dalana izay nisy ny zoa izy ka niditra tao Saoly mba hiavela. Azonao an-tsaina moa izany zavatra tantarain'ity baiboly ity izany. Rehefa miteny malagasy tsika ohatr'izany izy dia ohatrany fiana koa re izany hoe hiavela izany. Izao ny tantara, mety tsy ho vakiantsika iray manontolo be ilay izy fa tantaraiko aminao kely fa ny fotoanantsika voafetra. Ianao tena asaiko mihitsy ianao mamaky tsara ny Samoela voalohany toko 420 hatramin'ny 490. Ny zavatra niseho nandeha nanenjika ny Davida indray Saoly. Rehefa nanenjika izy dia tonga tamina valan'ondry tamoron-dalana nisy zohy. Misy ohatran'ny vato izany dia misy lavaka ao anatiny. Ay moa ry Davida efa tao anatin'io lavaka io mihitsy, tao anatin'io zohy io no nipetraka. Tao zareo no niafina.
ry Davida ngeza be zany zao lay zoe satria misy eninjato lahy tany anatiny tany fa inao hoe ianao ny zavatra niseho ohatra antsika asianao rehefa le mandeha voyage rehefa mandeha lavitra iny olombelo tsy aikoho hainao zany expression zany e fomba hitenenana hoe zany hoe hiavela zany nandeha nivoaka ny pipi zay ny dikany mahavariana misy détail ohatran'izany atsipirian-javatra ohatran'izany atao anaty baiboly fa i Saoly io mila nandeha nivoaka zany Saoly nivoaka manao ny besoin ka rehefa mivoaka manao ny besoin izy dia le zoe teo ny hitany tsy azo ny an-tsaina fa taoka i Davida dia rehefa manao ny besoin-nao ianao dia ianao rery mandeha any fa tsy hoe miaraka aminao daholo ny vahoaka ain'Andriamanitra nanodina an'izany toe-javatra tranga rehetrarehetra izany za variana amin'ny fitondran'Andriamanitra Romanina 1:17 indray io ampatsifiko anao io efa hainao tsara Andriamanitra niaviany zavatra rehetra miazona ny zavatra rehetra antony zavatra rehetra rehefa tafiditra tao Saoly ka le izy nge maizimaizina le zoe i Saoly hiditra anao izay ataony dia tsy tazany hoe ay moa efa misy an'iretsy ry Davida ao anatiny fa ry Davida kosa efa zatra n'lay maizina ny masony dia tonga dia hitany hoe Saoly reto raha ianao no teo amin'ny toerana misy olona anankiray mpigafy ianao misy olona anankiray mifofony ainao dia miteny ratsy ianao etsetraetsetra inona ny tany an-tsainao eny hoe nolazainy olon'ny Davida rehefa nahitany io ary hoy ny olon'ny Davida taminy rehefa nahitany Saoly zao no andro nolazainy Jehovah taminao hoe indro atolotra eo an-tananao ny fahavalonao ataonao arak'izay sitrakao tena ohatran'izay tokoa mety nisy teny fikasan'Andriamanitra ohatr'izany tokoa angamba possible tena ho atolotr'Andriamanitra eo an-tanany mihitsy ny fahavalony fa ny zavatra hitantsika nefa nampiasa n'lay teny hoe tena Jehovah mihitsy impirimpiritsika asianao ny misy tranga eo amin'ny fiainantsika dia eritreretintsika hoe tena mety Andriamanitra mihitsy angamba zao no nanao an'io nefa mila misaina tsara zao aloha rehefa niaino an'izany Davida dia nitsangana izy dia nitsaitsaika ka inona ny nataony nitsaitsaika izy dia nanapahany ny akanjony Saoly teo nanapahany le kapotiny Saoly le manteau be an'ny Saoly zany le akanjo satria mety mipetraka teo ilay izy fa i Saoly manao ny besoin iry ananiny iry jereo kely azafady ny 9:1 fa noho ny efa vitany Davida zany dia namely an'i Davida ny eritreriny no nanapahany sisiny kapotiny Saoly ka hoy izy tamin'ny olona sanatria amiko eo anatrihan'i Jehovah raha hanao izany zavatra izany amin'ny tompoko izay voahosotry Jehovah ka ninditra ny tanako aminy fa voahosotry Jehovah izy dia nampijanona ny mpanompony tamin'izany teny izany Davida ka tsy namely azy tsy namela azy hitsangana mely an'i Saoly rehefa ny voatapaka Davida le sisin'akanjo tena tonga dia namely anazy ny eritreriny nenjehany eritreriny araka filazantsika malagasy hoe aleo enjehany omby masika toy izay enjehany eritreritra satria nahoana satria fantany hoe tsy nety le nataony tsy nety le nataony nanapaka an'io sisin'akanjony Saoly io fa maninona ny tsy mety ny nataony dia lazainy tamin'ireo mpanompony ireo hoe satria olona voahosotry Jehovah io hitanao izany akanjo ny mpanjaka izany le akanjo farany ivelany amin'ny mpanjaka iny mariky ny mahampanjaka ny mpanjaka iny mariky ny autorité ny fahefan'ilay mpanjaka ary ny fanaovany Davida an'iny dia tahaka ny hoe fanaovana tsinotsinona na tsy fanajana an'ilay fanjakana lay mahampanjaka ny Saoly ary tany anatin'ny Davida raha tsika asianao amin'izao fotoana izao mety mampipotsamolotra antsika angamba sy nen'le Davida koa zany ve rangahy dia mampanenjika ny sainareo fa tian'Andriamanitra averina amintsika tsara ao anatin'ireto toko 4:20, 5:20, 6:20 reto ny antsoina hoe standard ny fanjakan'Andriamanitra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra misy ambaratonga mazava tsara misy fahefana ao anatiny ary mianatra manaiky an'izay
fa efa an'izay ary mianatra n'le hoe tsy mamaly. Nytenenin'ny Davida ny miaramilany hoe aza manao ninina any Saoly nareo, nanaiky ny miaramilany, nanaiky le mpiaradia amin'ireo olon'ireo. Izany no antsoina hoe tena mpitarika tsara. Mpitarika tsara Davida satria nahoana? Satria sady miteny izy any tokony ho atao no ataony ihany koa izay tokony atao. Tsy tahaka ny fariseho sy mpanorandalàna ny tenenin'i Jesosy hoe ataovy izay lazainy asainy ataonareo fa aza atao kosa ny ataony. Be da be ny mpitarika tahaka an'izay, mahay miteny zavatra izy fa hafa ny ataony, fa tsy tahaka izay Davida. Mijery hoe ahoana ary ny tokony ho ataontsika amin'ny olona mandratra antsika. Mianatra amin'ny Davida isika, andao ange jereny rehefa vita an'izay zavatra izay dia tohizantsika ilay izy. Nitsangana niala tao Anjoy izany izao Saoly dia nandeha tany amin'izay nalehany. Fa rehefa afaka izany dia mba nitsangana koa Davida ka niala tao Anjoy dia niantso an'i Saoly izy. Rehefa niantso an'i Saoly izy dia hoy izy hoe ry mpanjaka tompoko. Nitodika Saoly dia niondrika tamin'ny tany Davida ka niankohoka. Sainy tsara Davida le enjehana amin'io. Mivoaka tao amin'ny Zoy izany Saoly dia iny koa Davida fa niala tao Anjoy ihany koa. Rehefa niala tao izy, lasa vulnérable, namora vonoina nge Davida sady jerety izy niondrika tamin'ny tany misy, eno inge ny fiantsony an'i Saoly. Manahoana raha ianao misy olona mandreraka be, izay na soabavinao io na rafozana na le miray tsenatsy na misy olona tena manafitohana faran'ny zokiny. Mety olona mpampiasa anao. Ahoana ny fihetsika ao? Matetika ny any anatin'ny fotsika any dia hoe izaho koa ny hanaja an'io raha tsy mahay manaja ny tenany koa hajaina amin'inona. Fa jereo ange Davida ndao hianatra amin'ny Davida, nampianarin'Andriamanitra, navelan'Andriamanitra isy ange io 420, 520, 420 io. Ianarantsika hoe manahoana ny toe-po tokony hananantsika manoloana ny olona mandratra antsika. Mijanona manaja an'ilay olona, mitoetra manaja an'ilay olona. Tompoko. Izany nataony mpanjaka tompoko. Izao no tenenin'i Davida tamin'ny Saoly. Nahoana ianao no maka vavan'olona hoe indro Davida mitady hanisy ratsy ianao? Indro hitany masonao androany nanoloran'i Jehovah anao eo an-tanako tao Anjoy, ary nisy nilaza hevitra hamonoana anao, saingy niantra anao ny masoko ka hoy izaho. Tsy haninitra ny tanako amin'ny tompoko aho fa voahositry Jehovah izy. Ary koa rikako jereo dia jereo ange ny sisin'ny kapotinao etỳ an-tanako fa raha nanapaka ny sisin'ny kapotinao fa tsy nahafaty anao dia izaho ka fantaro fa tsy misy faharatsiana na fahadisoana amin'ny tanako, ary tsy nanota taminao nefa ianao kosa mihaza ny haiko mba hahafaty azy. Jehovah no hitsara asy ianao, ary Jehovah no hamaly anao noho ny amiko, fa ny tanako tsy mba haninona anao. Araka ny lazainy ohabolan'ny Ntaolo hoe avy amin'ny ratsy fanahy no hivoahany ratsy, nefa ny tanako tsy haninona anao. Hitady aniza ny voahan'ny mpanjakan'i Israely? Iza no enjehanao? Ambo maty, parasy iray. Aoka Jehovah no hompy tsara ka dia hitsara asy ianao ary hijery sy handahatra ho ahy ka hanafaka amin'ny tananao. Izay ny teny nolazain'i Davida tamintsika. Sy tamintsika tamin'i Saoly fa hitantsika ny vakiantsika eto. Ny zavatra hitantsika dia ity. Misy tenin'Andriamanitra maromaro eto, référence tiako omena anao fa nampiarin'i Davida tao anatin'izay zavatra rehetrarehetra raha fehezintsika izay zavatra noteneniny tamin'i Saoly izay. Romanina 2:20 hitantsika manomboka any amin'ny 7:17 hatramin'ny 1:20 manoloana ny olona mandreraka be amin'ny fiainana. Dia miteny antsika ny tenin'Andriamanitra, jerentsika vakiantsika vetivety ange io teny io hoe Romanina 2:20 andiny 7:17 hatramin'ny 1:20. Aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza, miomana anao izay mamendrika eo mason'ny olona rehetra. Raha azo atao dia ataovy izay hihavananareo amin'ny olona rehetra.
Ry malala, aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana fa voasoratra hoe any fahamaliana, zany mamaly ho Jehova. Fa raha naona ny fahavalonao omeo hanina izy, raha mangeta enta izy omeo sotrony, fa raha manao an'izany ianao dia hanambatra vainafo eo an-dohany. Aza mety ho resiny ratsy ianao fa reseo amin'ny sony ratsy. Mamaky ny Petera voalohany tsika, toko 7, andininy 7. Zao ny tenin'Andriamanitra ao amin'io. Petera voalohany toko 7 andininy 7 manao hoe: tsy mamaly ratsy ny ratsy na fanaratsiana ny fanaratsiana, fa aoka hisaotra kosa satria ho amin'izany miantsona anareo mba handova fitahiana. Ahoana ny zavatra tokony ataontsika amin'ny olona mandratra antsika? Mety efa hainao ange ny teorian'ilay izy fa aseho an'ny tompo ato mihitsy ny pratika nanaovan'i Davida azy. Dia andao hianatra amin'ny Davida koa isika. Hianatra an'izany. Raha mijery ny ohabolana faha-efatra amby roapolo tsika, ohabolana faha-efatra amby roapolo, ery amin'ny andininy faha-7 amby roapolo ery dia izao ny tenin'Andriamanitra miteny amintsika: aza manao hoe arak'izay nataony tamiko no mba ataoko aminy kosa. Hovaliako ny olona arak'izay nataony. Andriamanitra ange ny mpamaly e. Andriamanitra ny mpamaly. Fa tsy anjarantsika izay. Aza manao hoe nanao anahy ka mba asiako koa. Impiry-tsika sy ianao manao an'izany. Nefa izay toe-po izay mihitsy. Aikay, izay toe-po izay anie. Tsy hoe manimba an'ilay iray fotsiny, fa hanimba antsika koa avy eo. Ny antony tenenan'Andriamanitra antsika hoe aza mamaly ratsy ange. Tsy ho an'ilay olona, tsy ho an'Andriamanitra, tsy izay ny voalohany, fa ho antsika. Satria rehefa rafitra mamaly ratsy tsika dia tsika ihany no mandrora amin'ny tsy lany ao anatiny. Hitantsika fa na teo aza ny tsirariny be nataon'i Saoly, ny fofony ain'i Davida, tsy nitahiry hatezerana nangidi-pona anoloanan'i Saoly mihitsy Davida. Nasehony tamin'ny fanetretena sy tamin'ny fanajana fa mpanjaka Saoly dia izy olona kely, nanana fieritreretana madio foana ity Davida ity. Nisafidiny hanisy soa an'i Saoly ary izy tamin'ny alalan'ny tsy fitenena, tamin'ny alalan'ny tsy fanekeny ny olony hoe aza vonoinareo zalahy izy, aza vonoinareo. Tsy nanaiko resiny fankahalana an'i Saoly izy, fa noreseny tamina fanehoam-pitiavana sy fanajana izany fankahalana Saoly izany. Nomeny Davida n'Andriamanitra manontolo. Tanao ilay nivakiantsika teo, nomeny azy manontolo mihitsy ny famaliana ny adiny. Tsy anjaran'i Davida ilay mamaly, fa anjaran'Andriamanitra. Sarotra be ilay izy fa azoko, satria tsy hitany masontsika Andriamanitra, hafa ilay olona hitany masontsika hatrany. Fa izay ilay mandeha amin'ny finoana, tsy mandeha amin'ny fahitana isika sy ianao fa mandeha amin'ny finoana. Dia toizantsika ihany, ny zavatra hitantsika manaraka eo amin'io Samuela voalohany toko 4:20 io dia i Saoly namaly Saoly. Noho ny vita ny teny izay nataon'i Davida tamin'i Saoly dia hoy Saoly: feonao ve izany ry Davida, zanako? Nanandratra ny feon'i Saoly dia nitomany. Ary hoy izy tamin'i Davida: marina noho izay ianao fa ianao dia nanisy soa ahy, fa izaho kosa namaly ratsy ianao. Ary ianao dia naneho androany nanaovanao soa tamiko, fa na dia natolotra Jehova teo an-tananao aza dia tsy nahafaty ahy ianao. Fa moa raha misy olona mahazo ny fahavalony, avelany handeha soa aman-tsara va izy? Koa hovalian'i Jehova soa anie ianao no nataonao tamiko androany. Ary indro ankehitriny fantatro fa ho mpanjaka tokoa ianao, ary ny fanjakan'Israely ho tafatoetra tsara eo an-tananao, koa mianiana amiko amin'i Jehova ianao ankehitriny, fa tsy handringana ny taranako mandimby ahy ianao, ary tsy ho vonoinao amin'ny mpianakaviny raiko ny anarako. Ary Davida dia nianiana tamin'i Saoly. Lasa nody Saoly fa Davida sy ny olony kosa niakatra nakany amin'ny batery fiarovana. Niova ary ve nga Saoly? Ny zavatra hitantsika aloha dia ity. Tena marina ilay tenin'Andriamanitra amin'ilay Romanina 12 teo. Rehefa mamaly ny ratsy ataon'ny olona amintsika amin'ny soa isika, ny devoly dia mbola hiteny anao ny contraire, ny fanohatra amin'izay hoe rehefa nanao anao dia asio,
fa ianao ve vendra na adala ny fenitry ny mahampono ny lanitra mahanitry i Kristy antsika sianao mianatra amin'ny Davida isika ho tonga ho laraka ny fon'Andriamanitra. Ampianarin'ny tompo ianao avelan'Andriamanitra fanainina mihitsy azy hoe misy olona mandreraka be ny amin'ny lalanao tahaka ny amin'ny Davida. Io nge ain'Andriamanitra nanao an'io hoe tonga dia nisosa be dia tonga dia mpanjaka e. Fa tsy izay. Averiko aminao tsara fa 10 hatramin'ny 15 taona Davida nandehandeha, tsy hoe nandehandeha se promener mandehandeha mitsangatsangana fa niafina nandositra hatrany hatrany. Fiainana sarotra ange izany e. Fa navelan'Andriamanitra an'izany satria tena ilain'Andriamanitra mihitsy ianao. Ilain'Andriamanitra Davida hanao exercice an'ity hoe ahoana ny atao rehefa misy olona mandratra ity. Ahoana ny atao manoloana ny offense ny fahatafitohina nataony manodidina. Fa ny olona lehibe raha afako dia mitombo amin'izany. Ny olona lehibe dia miaina ny Korinthiana 1:7-10 olona tsy mora sosotra. Ka ny ahatonga an'izany exercice. Tsy maintsy asiana misy zavatra mahasosotra amin'ny fiainana. Dia tonga eto. Dia eto izany hitantsika mihitsy ny fahamarinan'ilay tenin'Andriamanitra hoe manambatra vainafo eo an-doha. Rehefa valinao tsara ny ratsy ataon'ny hafa aminao izay ianao izay no manambatra vainafo eo an-dohany ary mitsonika ny fony, nitsonika ny fony Saoly. Tsy tonga tany amin'ny fibebahana tanteraka Saoly satria fantatritsika. Raha tsy fantatrao moa dia teneniko anao fa miverina any amin'ny toko 9:20 même scénario mitovitovy mihitsy. Teto i Saoly ny tafiditra tany amin'ny camp nisy andry Davida fa ary amin'ny toko 9:20 indray izay jerentsika rehefa avy eo fa hijery ny toko 5:20 aloha isika. Ry Davida no tafiditra tany amin'ny niditra tany amin'ny camp nisy andry Saoly. Fa mitovy ihany. Ny dikany tsy hoe rehefa mitomany anie ilay olona. Ny dikany hoe mamela heloka raso aloha. Ny dikany hoe mamela heloka tsy hoe io zany izao dia mety tenenin'ny Saoly any amin'ny toko 2:20 ary moa tenenin'ny Saoly mihitsy hoe maudit Davida. Fa Davida tsy nody niaraka tamin'ny Saoly. Ny dikany hoe mamela heloka tsy hoe miverina ohatra ny teo aloha indray ny fiainana nefa teo aloha izany i Saoly teo aloha i Davida ilay mpitendry lokanga Saoly rehefa sososositra iny izy. Tsy niverina tany izy. Tsy voatery hoe tsy maintsy miverina amin'ny teo aloha nge ny fifandraisanao e. Raha ohatra ka namela heloka ianao. Hitantsika Davida ity tena mamela heloka izy, manana fo madio be izy manoloana ny Saoly. Fa tsy hoe dikany mamela heloka tsy hoe mamela an'ilay olona mandratra anao iny dia avelao ianao ratrainy ao foana dia fa hoe aleo hiverina. Tsy hoe tsy maintsy miverina araka ny teo aloha ny fifandraisana. Tsy voatery. Tsy voatery mihitsy. Fa ilay toe-ponao. Raha fantatrao fa mbola mila olona akana distance tahaka ny Davida manoloana ny Saoly alaivony distance, miataha. Raha ohatra ka tahaka an'izay, ny zava-dehibe raha afaka dia ny aty anatin'ny fonao izay hitan'Andriamanitra sy tian'Andriamanitra ho amboarina. Ndao hitohy any amin'ny toko 5:20 isika. Toko 5:20 tantaran'i Nabala sy Abigaila. Lava ny tantara io fa tsy hoe jerijerentsika e. Afeziko kely izy mba ahafahantsika miampita any amin'ny toko 5:20 koa avy eo. Nabala izany lehilahy tena mpanan-karena be, mpanifoefo be izy. Lehilahy tena mpanifoefo fa malaza tena masika velona. Tenin'Andriamanitra no miteny. Jerenao eo amin'ny 9:7 amin'ilay toko 5:20. Nabala no anaran-dra lehilahy ary Abigaila no anaran'ny vavy. Vehivavy endry sady tsara tarehy i Abigaila fa ny lahy kosa saropo sy ratsy amin'izay ataony. Taranaka Kaleba. Ny zavatra niseho mpanefoefo be ry Nabala ireo. Dia nisy fotoana tamin'ny fiainan'ny Nabala izany, manana ondry manosy be da be amina rivony izy. Dia ny mpiandry-ondry ny fomba fandehan'ny mpiandry-ondry mila azonao tsara fa mandeha miandry-ondry any an-tsaha lavitra any fa tsy ohatran'ny antsika hoe avoaka eo an-tokotany ve dia tsy ohatr'izany ka mandeha lavitra any an-tsaha lavitra any.
dia rehefa mandeha ny andriondry tany mpiandriondry ny Nabala dia tafaraka tamin'ny endry Davida, tafaraka tamin'ny Davida sy ny olony. Dia rehefa tany dangereux na betsaka loza mety mitatao eny an-tsaha eny am-piandrasan'ondry rehetra eny, fa ry Davida sy ny olony niaro an'ireto mpiandriondry ny Nabala reto. Dia tamin'io tsy nangataka tamin'ny Nabala avy hatrany Davida hoe aiza ny anjaranay fa izay nge nanampy ny mpiandriondrinareo, fa tena niandry mihitsy Davida hoe amin'ny fotoana fanetezana ny volon'ny ondry, tamin'ny fotoanany zanak'Israely ny jiosy taloha izany tena fotoana fizarana ny zava-tsoa eo an-tanana, izany fotoana fanetezana ny volon'ondry izany sady miaraka amin'ny fotoam-pijinjana hatrany hatrany moa io. Ny dikany tena hoe manana zavatra betsaka mihitsy le afaka zaraina le olona amin'izay fotoana izay. Nanararoatra tamin'iny Davida vao naniraka 10 lahy ho any amin'ny Nabala, niteny aminy hoe mba omeo izay tsy niteny akory ary izy hoe tsy maintsy izao ny omenao Nabala, fa tena tao anatina fanajana mihitsy. Nanonona le fiadanana, raha manana calendrier ny radio vaovao masoa ianao dia io teny eo amin'ny Samuela voalohany 5:21 io, ilay tenin'ny Davida tamin'ny Nabala no teny ao anatin'ny fiadanana ny eo anao sy ho an'ny ankonanao, ho an'ny fanananao rehetra. Tena nanaja ny Nabala i Davida. Eno kosa nefa ny navalin'ny Nabala, jereo eo amin'ny 10:10. Hoy ny Nabala tamin'ny mpanompon'ny Davida hoe inona moa Davida ary inona moa ny zanak' Jese? Misy mpanompo maro ankehitriny izay milefa miala amin'ny tompony, koa alaiko va ny mofoko sy ny ranoko ary ny zavatra izay efa novonoiko ho an'ny mpanety ondriko ka omeko izay olona tsy fantatro ny haviana akory. Izany ny navalin'ny Nabala. Raha azontsika tsara izany raha fehezina dia ity hoe tena nanevateva miteny hoe finona koa izany hanome an'izany, fiza koa izany Davida izany, tahaka izany. Enonao tsara le filazany azy hoe ka ahoana moa no alaiko ny mofoko, ny ranoko, feno kokokokoko be da be ny lohan'ny Nabala. Tena ratsy fanahy. Manahoana raha misy olona hitanao ohatr'izany misy olona nasianao soa izao nefa io zavatra mandeha io testa io nge le Romana 1:30 tsy misy mandehandeha ho azy akory, fa fanadinana nampanaovin'Andriamanitra andry Davida indray io, any Davida manokana. Rehefa tamin'ny Saoly Davida nety ilay fanadinana tamin'ny Saoly ambony dia nanaja ny Saoly tsara Davida. Fa manahoana kosa rehefa misy olona misy tahaka ny hoe vis-à-vis anao ilay olona mitovitovy aminao manahoana rehefa manisy ratsy anao iny olona iny, manahoana ny fihetsika ao. Eny no nataon'i Davida. Niodina ny zatoviny Davida dia nakany amin'izay nalehany, nody tany aminy indray izy ka nanambaran'izany teny rehetra izany tamin'i Davida. Izao no nataon'i Davida eo amin'ny 7:10, mitovy amintsika sy ianao mihitsy. Samy manao ny sabatrareo amin'ny fehitsabany avy nareo ka dia samy manao ny fehitsabany amin'ny sabatrareo amin'ny fehitsabany avy nareo. Izay aloha. Ka dia samy nanao ny sabany teo amin'ny fehitsabany avy ny olona, ary dia mba nanao ny sabany teo amin'ny fehitsabany koa Davida. Ary nisy tokony ho 700 lahy niakatra nanaraka an'i Davida. Dia ho aiza ireo? Hitantsika ery amin'ny 9:20, 20 hatramin'ny 2:20, 20 hatramin'ny 1:20, hatramin'ny 2:20. Ary tamin'izany no nitaingina ny borikiny izy ka nidina tao amin'ny takony havoana i Abigaily iny, fa mbola ho avy amin'ny Abigaily isika avy eo. Dia indro Davida sy ny olona nidina nanatona azy ary izy nifaniana taminy. Fa ninona ry Davida? Davida mantsy efa nilaza hoe foana tokoa ny arovako an'izay rehetra nananan'ilay iny tany anefitra, ka tsy nisy very na inona na inona fa novaliany ratsy ny soa nataoko. Mba ataon'Andriamanitra toy izany anie ny fahavalon'i Davida. Eny mihoatra noho izany aza raha dia avelako hisy miangana na dia lehilahy iray aza izay mety ho azy ambara-pahazavany andro. Wow!
Zany ny fondelahy zany a, ane fondelahy hoe fa ahoana mihitsy zay nga manaiko hitsahany zany. Impiry tsika asianao manana fo ohatr'izany. Ampianarin'ny tompontsika androany, mipetraha tsara. Fa tsy izay ny fihetsikitsika. Tsy fenitry ny fanjakan'Andriamanitra. Nilatsaka Davida teto, fa soa ihany fa mampianatra azy ny tompo. Navelan'Andriamanitra, inona ny zavatra niseho? Navelan'Andriamanitra iseho io ary soa ihany fa i Abigaila no vadin'i Nabala. Inona no nataon'i Abigaila? Niazakazaka ny fona sy nanarona ny adalan'i Nabala teo anatrehan'i Davida izy. Nampiasain'i Andriamanitra i Abigaila io hanakanana ny Davida tsy hahazo heloka. Izay indrindra no lazainy ary amin'ny andininy fahafito amby telopolo rehefa nisaotsaotra ny Abigaila amin'izay izy avy eo hoe soa ihany fa teo ianao. Jereo ange ny andininy fahafito amby telopolo hoe tsy andininy fahafito mbola tsy fito amby telopolo fa diso akay. Andininy telo amby telopolo izany. 2 amby telopolo ary manomboka vakiako. Hoy Davida tamin'ny Abigaila, isaorana anie Jehovah Andriamanitr'i izay naniraka anao eo amiko androany. Inona aloha nataon'i Abigaila e? Lasa izy naka entana be da be malaky izy, sakafo be, tahaka ny satria sakafo, zavatra ange ny tadiavin'i Davida hoe mba omeo zahay satria nisy soa nataonay taminareo, dia nalainy Abigaila daholo izay azony nalaina rehetra, nanamboatra mofo izy, dia nentiny tamin'ny apondrany, dia nomeny an'i Davida. Dia niampy teny, kelikely ny fotoanantsika asianao dia tsy nefa mety ho anararoatra ihany tsika satria efa eo e. Izao ny nataon'i Abigaila tamin'io fotoana io. Raha nahita an'i Davida i Abigaila dia niala faingana tamin'ny borikiny dia nikohaka teo anatrehan'i Davida ka nitsaoka azy. Dia nikohaka tamin'ny tongony izy ka nanao hoe aoka ho aho dia ho aho ny eloka ity tompoko lahy, masiny ianao. Avelao ny ankizivavinao hiteny eo anatrehanao ka ianao ny tenin'ny ankizivavinao. Masiny ianao aoka ny tompoko tsy isaina io Nabala lehilahy tena ratsy fanahy io, fa araka ny anarany ihany no toeny. Izany Nabala izany mantsy adalàna no ao aminy. Izay ny dikan'ny anarana Nabala. Fa izaho ankizivavinao tompoko tsy mba nahita ny zatovo nirahanao. Koa ankehitriny raha velona koa Jehovah, raha velona koa ny fanahinao. Jehovah efa niaro anao tsy hahazo heloka amin'ny fandatsahan-drà, ary tsy hamaly ho an-tenanao, ary avelao ny fahavalonao sy izay mitady hanisy ratsy anao tompoko ho tahaka ny Nabala. Dia nanome an'ilay zavatra, nanome an'ilay fanatitra ireo i Abigaila dia eo amin'ny andininy faharoa amby telopolo amin'izay tsika mahita ny valitenin'i Davida. Davida niteny tamin'ny Abigaila hoe isaorana anie Jehovah Andriamanitrin'Israely izay naniraka anao eo amiko androany. Ary ho tahiny anie ny fahendrenao, ary ho tahiny anie ianao sy izay niaro ahy androany tsy hahazo heloka amin'ny fandatsahan-drà ary tsy hamaly ho an'ny tenako. Kanefa raha velona koa Jehovah Andriamanitrin'Israely izay niaro ahy tsy hanisy ratsy anao, raha tsy ahafaingana hiantsena toy izany, toy izay, dia efa tsy nasiako niangana na dia lehilahy iray aza tamin'ny Nabala mba hampahazava ny andro. Ny anarantsika amin'izany dia ity, ataontsika ahoana ny olona mandratra antsika? Tsy anjarantsika ny mamaly. Miverina indray isika amin'io, amin'ilay nitenenitsika teo aloha teo, tsy anjarantsika ny mamaly. Any fahamaliana hoy Andriamanitra tany amin'ilay Romanina 12 teo izaho no hamaly. Ny anjarantsika sy ianao mitondra ny ady eo anatrehan'Andriamanitra e. Izay no anjarantsika. Soa ihany fa tany anatin'ny famindrampony dia nandefa ny Abigaila Andriamanitra nanakana ny Davida tsy latsaka tao anatina na hoe lasa mioson-drà indray ilay izy hiakatra eo amin'ny toerana mahampanjaka anazy. Tsy avelan'Andriamanitra hoy izany. Tena important zava-dehibe amin'Andriamanitra mihitsy ange io fontsika io e. Io tiana hampanaovina entraînement. Ny fonao io, hoy ny any amin'ny boky ny ohabolana hoe arovy mihoatra ny zavatra rehetra fa avy aminy haviany aina. Saika nanaraka ny fon'i Davida. Fa soa ihany fa eo Andriamanitra. Ary tia tenin'Andriamanitra heninao androany ity soa ihany aminao, heninao mba tsy hamoronanao saina malifaty an'izaniza. Misy fotoana ny devoly
tena mitravaillany io ao anaty lohantsika mihitsy, ataoko an'izao io dia ataoko an'izao. Misy fotoana ary misy olona zany mihitsy no mamelona anazy, mi-alimenter ny fiainany ny resaka vengeance. Resaka hoe amalifaty andrano impirimpiry tsika mahita an'izany amin'ny film e. Ampisian'ilay olona mihitsy hoe n'izy hono tsy rehefa voavaly ny faty iny dia afaka maty amin'izay izy avy eo. Lazaiko anao fa fitaka avy amin'ny devoly izany, fitaka avy amin'ny devoly. Noraisin'Andriamanitra tanana ange ny famalinana ity Nabaly ity e. Io rehefa omenao an'Andriamanitra e, dia raisiny. Dia ahoana nataon'Andriamanitra? Maty ny aretim-po, henoinao tsara, voan'ny infarctus ty rangahy ity. Henoinao eo amin'ny andiny enina amby telopolo sy fito amby telopolo. Abigaela dia tonga tany amin'ny Nabaly, kanjo indro nanao fanasana tao an-trano izy tahaka ny fanasan'ny mpanjaka. Ary faly ny fon'ny Nabala tamin'izany, ary mamy loatra izy, ka dia tsy nisy nanambara ny vavy taminy, na kely na be mandra-pahazava ny andro. Ary noho ny maraina, ka afaka ny amamon'ny Nabala, dia nambara ny vavy taminy izany zavatra izany, ka dia maty hena ny fony ka tonga tahaka ny vato. Ary noho ny afaka afoloana, dia nasiany Jehova Nabala ka dia maty izy. Misy tenin'Andriamanitra izay eo amin'ny Tesalonianina faharoa toko voalohany andiny fahaenina. Izao ilay tenin'Andriamanitra. Zavatra marina amin'Andriamanitra ny hamaly fahoriana izay mampahory anareo. Mampahery azy ny tenin'Andriamanitra andravako, mampahery azy any. Fa tiako ampaherezana anao manoloana ny zavatra miatra taminao, any amin'Andriamanitra ianao mandeha. Fa Andriamanitra rehefa raisiny an-tanany io raharaha io, tsy zavatra tsy efan'io Andriamanitra io nge. Potak'izay vitany ny Nabala. Ary tsy le tenin'Andriamanitra miteny angeny amin'ny Hébreu toko fahafolo andiny faha iraika amby telopolo hoe zava-matahotra no azon'ny tanen'Andriamanitra velona. Zava-matahotra. Sao isika mivazivazy amin'Andriamanitra. Voan'ny infarctus to dia maty hena hono filazan'ilay tenin'Andriamanitra azy ny fony. 10 andro taty aoriana vitany aminy. Lasa vadiny David io Abigail io avy eo. Fa tsy idirantsika lalina ny amin'iny aloha. Rehefa hiresaka ny amin'ny fianakavian'i David tsika, ny ankohonana dia isaitsika miresaka tsara an'izay. Fa androany aloha tsika hiditra any amin'ny toko fahaenina amby roapolo sika izao. Hoy ato aminao hoe misy itovizana be amin'ny toko fahaefatra amby roapolo ny toko fahaenina amby roapolo. Tamin'ity ahitantsika tsara tena mitovy ny film eo amin'ny andiny faharoa amin'ny toko fahaenina amby roapolo. Zareo indray nge niainga Isaoly nidina nakany any efitra ny Zifa, nitondra 3,000 lahy voafantina tamin'ny Israely, anaraka azy hitady an'i David any efitra Zifa. Nisy remponina Zifita ireo niteny tamin'ny Saoly indray ireo, ty David e! Amin'ny fiainana aloha raha afako dia izay manaiko ho ampiasain'ny fahavalo dia misy foana. Indraindray ianao diso fanantenana amin'izany, aza atao mandiso fanantenana koa izany fa misy fiainana, misy Zifita foana amin'ny fiainana. Aza taitaitra. Ampiasain'Andriamanitra ireny e! Ampiasain'Andriamanitra ny zavatra mitranga, izy no mifehy azy ange. Fa tsy ampidi-dozanao io. Indray ary Saoly fa nandeha, nefa ilay efa be koretaka be tary ambadika tary Davida zanako e! Tia indray izy tia mbola manenjika amin'ny Davida indray. Satria ahoana? Rehefa tsy fibebahana marina, hoy ilay tenin'Andriamanitra ny tenin'ny Paoly any amin'ny epistily hoe aza manao an'ilay alahelo tsy mahasoa, alahelo tsy mitondra amin'ny fibebahana. Ny alahelon'izao tontolo izao izay, tomany fotsiny eo. Tsy midika hoe mibebaka ange ny fitomaniana e? Tsy. Midikany hoe olona mibebaka dia tena miova fomba fijery, miala tamin'ilay teo mihitsy, mahafantatra hoe tsy mety ilay teo dia tsy manao an'iny intsony. Fa tsy izay ny Saoly. Fantany hoe tsy nety ilay izy, manenina. Fa mbola iny ihany izy fa nentin'ilay fialonany sy ilay ngidy any anatin'ny fony. Hitantsika fa nitoby ihany tamina toerana anankiray, izay ny ao anatin'io toko fahaenina amby roapolo io, i Saoly sy ny miaramilany.
Dia ny zavatra niseho a, hitantsika eo amin'ny andininy roa ambin'ny folo, nataon'Andriamanitra resy tory, reniko ny torimaso ry zareo. Andro alina angamba izany izao ity tantara ity no miseho e, reniko ny tory. Tao amina toerana anankiray amoron-dalana izay, nitoby teo amin'izay toerana izay ry Saoly a, hoy ilay filaza azy eo amin'ny andininy fahadimy hoe sehatra sarety ilay izy a, dia natory teo Saoly a, dia ny vahoaka ilay 3,000 be nanodidina azy. Tamin'io kosa ny zavatra mahasamihafa tarehy amin'ny toko telo amby roapolo toko faha-efatra amby roapolo dia tsy ry Davida no nahatazana ny Saoly hoe retsy, ry ka nanatona ny Saoly. Nanatona ny misy an'ny Saoly. Natory be Saoly. Eo akaikiny eo koa i Abnera ny sefin'ny garde corps be an'ny Saoly na sefin'ny miaramilany. Fa matory be koa i Abnera. Eo andohan'ny Saoly eo ny lefonany le lefona fandefonany fanipiny makany amin'ny Davidiny mihitsy teo andohany teo miaraka amina fitoeran-dranony. Gourdany izany angamba e, izay no ilazantsika azy. Dia izy matory. Tena matory. Ny zavatra niseho koa mitovy tarehy amin'ny toko faha-efatra amby roapolo indreo ny olon'i Davida. Niteny tamina olona anankiroa Davida. Niaingy Davida eo amin'ny andininy fahadimy andininy fahaenina izao tsika. Hoy Davida tamin'ny Ahimeleka Hetita sy Abisay, zanak' Zeroia rahalahin'i Joab, neveu an'i Davida zany Abisay izany. Iza no hidina hiaraka amiko any amin'ny Saoly any Etoby? Teo daholo i Ahimeleka sy Abisay, fa i Abisay niteny hoe izaho andeha hidina hiaraka aminao. Tahaky n'inona? Misy hafanampoana solda be tany anatiny. Tonga teo amin'ny vahoaka Davida sy Abisay no ny alina ny andro io, ary indro Saoly nandry ka natory teo amin'ny sehatra sarety. Ny lefonany nitsadoka tamin'ny tany teo anilan'ny lohany, dia Abnera sy ny vahoaka nandry natory nanodidina azy. Dia izao tsara ny lazain'i Abisay tamin'i Davida: efa voahidin'Andriamanitra eo an-tananao ny fahavalonao izao, koa masina ianao, aoka ho lefoniko. Aleo ataoko i Abisay ny ray mandeha monja ataoko miboroka amin'ny tany izy, fa tsy hamely azy indroa akory aho. Azonao tsaina, io lefony io to dia ataoko mipoitra any amin'ny tonga dia amin'ny lohany any mihitsy. Izay ny eritreritry Abisay. Fa hoy Davida tamin'ny Abisay: aza mamono azy, fa iza no naninjitra ny tanany tamin'ny voahosotra Jehova ka tsy nanatsiny? Ary hoy Davida koa hoe raha velona koa Jehova dia aoka Jehova no hamely azy, na ho tonga ny androny ka ho faty izy, na hirotsaka ho amin'ny ady izy ka any no hahafaty azy. Sanatria amiko anatrehan'i Jehova raha ninjitra ny tanako hamely ny voahosotra Jehova. Fa masina ianao, ny lefona eo anilan'ny lohany sy ny tavoara fitoeran-dranony, iny ny alao dia andaontsika andeha. Dia nalain'i Davida ny rahany Abisay fa angamba i Abisay nisalasala, dia nalain'i Davida ny lefona sy ny tavoara izay teo alohan'ny Saoly dia lasa izy. Ary tsy nisy olona nahita na nahalala na nahatsiaro fa natory izy rehetra, satria nataon'i Jehova reniko ny torimaso izy. Hitanao tsara hatrany ny figeren'Andriamanitra, ny fitantanany senario rehetrarehetra, ny tranga miseho rehetrarehetra any an-danitra any. Testa daholo, testa hoe Davida mila miakatra ianao ity, mila miakatra ilay fo. Nianatra zavatra ary ve Davida io tamin'ny toko fahadimy amby roapolo e? Eny re, mianatra zavatra tokoa izy. Hitanao tsara tany amin'ny toko faha-efatra amby roapolo rehefa niteny taminy ny olony hoe atolotry Jehova eo an-tananao io. Iny tokoa Davida nandeha izy dia le kapotin'ny Saoly, le manteau an'i Saoly, le akanjon'i Saoly no nanapahany. Teo izy ny tonga saina. Fa eto vao miteny Abisay, eny fa na dia hoy ary Abisay hoe izaho no hamono azy. Dia hoy Davida hoe non, tsy mikasika ny voahosotra Jehova. Tena niraikitra tany anatin'ny sain'i Davida mihitsy izay hoe non, tsy mamaly ratsy, avelao Andriamanitra ny hamaly, mety maty any an'ady izy, mety ho faty komsa fotsiny izy, fa tsy mamaly. Tao anatin'i Davida izay. Voarain'i Davida ny lesona, voaraintsika koa ve izay lesona izay. Asiantsika
Ao anaty fonoteny kely fa misy fotoana misy mampiasa amina hevitra diso io tenin'Andriamanitra io. Le tenin'Andriamanitra hoe fa iza naninditra ny tanany tamin'ny voahositry Jehovah ka tsy nanatsiny. Na le teny hoe sanatria amiko eo anatrehan'i Jehovah raha ninditra ny tanako hamelo ny voahositry Jehovah. Misy fotoana isika mpanompon'Andriamanitra, isika mpitarika dia mampiasa an'io teny io, na le teny tany amin'ny 7:20 izay mitovitovy amin'io tokoa, 7:20 azafady, mampiasa an'io hoe intouchable, tsy azo kitikitihana izany mpanompon'Andriamanitra izany. Tsy izany mihitsy ny dikany. Tsy hoe tsy azo tsikeraina ny mpanompon'Andriamanitra, tsy hoe tsy azo tenenina izy rehefa misy tsy mety ataony. Hitantsika tsara, tenenin'i Paoly Apôstôly, raha diso ny loha olona dia tsy hoe tsy tenenina izy, fa akao vavolombelona roa izy, roa na mihoatra, rehefa mila miteny momba ny zavatra ataon'ny loha olona, fa mila tenenina. Raha miteny Jesosy hoe aza mitsara, dia tsy miteny akory izany hoe aza mifampiteniteny mihitsy. Tsy ampiasaintsika amin'izany. Fa ny tianam-bary eto dia tsy manana zo hamalifaty isika. Na iza, indrindra ny voaositr'Andriamanitra, tsy manana zo hamono, mahafaty ny hafa isika. Izay ilay tenin'Andriamanitra dia apetraka tsara. Izay no nataon'i Davida, ilay toe-pony. Noverina nanao an'ilay Romanina 12. Mandresina ratsy tamin'ny soa Davida. Dia hitantsika hoe, izay ilay 7:20 izany izao tsika nitana keny andafy tsaha. Tery ampita tery izany Davida dia nijanona teo an-tampon'ny tendrombohitra lavidavitra. Izany hoe lavidavitra ihany ny elanelan'izy roa tota. Ary Davida niantso ny olona sy Abnera zanaky Nera hoe tsy mamaly va ianao ry Abnera, ary Abnera dia namaly hoe iza moa ianao no miantso hore eto anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy Davida tamin'ny Abnera, tsy lehilahy mahery va ianao, ary iza ny tahaka anao amin'ny Israely, ko nahoana ianao tsy niambina ny mpanjaka tomponao fa nisy anankiray tamin'ny olona tonga teo hamono ny mpanjaka tomponao. Tsy nety izany nataonao izany. Raha velona koa Jehovah dia tokony ho faty ianareo, satria tsy miambina ny tomponareo ilay voahositry Jehovah. Ary zaho ange fa aiza moa ny lefon'ny mpanjaka sy ny tavoara fitondran-drano teo anilan'ny lohany. Ny zavatra nataon'i Davida voalohany, ny confronté nampiseho hoe i Abnera, lehilahy nady anao, lehilahy mpiady mahery, chef'ny garde corps-ny Saoly, tsy mety io nataonao io. Zana ny fony Davida, mbola manitsy any. Raha tsika amin'izao izany tsy hoe Abnera, mety mihitsy ahoana asiako an'io Saoly io, na tsy fantatro. Fa Davida nanana saina manitsy, ary tiako ndao hoe hianarantsika mihitsy n'izay hoe indraindray amin'ny fiainantsika ankehitriny, fiainan'ny fiangonana, fiainan'ny fikambanana, tsy samy fampiteniteny, tsy miteny hoe tiany tsy mety. Tsy mety izany. Rehefa tsy mety dia tenenina hoe tsy mety. Ary ahoana? Tenenina dia ahitsy. Izay no andraikitr'tsika. Fa vita izay resaka izay, fantatry Saoly ny feo an'i Davida. Ka hoy izy, feo anao moa izany Davida zanako? Dia hoy Davida hoe, feoko tokoa mpanjaka tompoko. Hitanao indray ilay fony Davida feno fanajana. Ary hoy koa izy, nahoana ny tompoko no manenjika ny mpanompony? Inona no nataoko ary inona ny ratsy amin'ny tanako? Ary ankehitriny masiny ianao ry mpanjaka tompoko, mihaino ny tenin'ny mpanomponao. Raha Jehovah nanesika anao hamely dia aoka handray fanatitra manompofona izy. Fa raha zanak'olona kosa dia aoka ho voahozona eo anatrehan'i Jehovah izy, satria efa nandroaka androany sy hanana anjara amin'ny lova nomen'i Jehovah izy ka nanao hoe mandehana manontòa andriamanikafa. Ny zavatra nataon'i Davida, rehefa niteny tamin'ny Saoly izy, tena marina fa tena diso ity Saoly ity, fa tsy hoe izay tonga teo ambava teo dia tahaka ny hoe rehefa manana avantage ohatr'izao, manana avantage kokoa Davida manoloana ny Saoly, raha jerentsika izy nanao tsara i Saoly manao ratsy, fa tsy nivatravatra i Davida, tsy naneva teva izy,
Ary niteny tampahendrena izy tsy tonga dia miteny hoe esaoly diso enao tsy ohatran'izay fa nitarihany mihitsy raha Andriamanitra nanesika an'io raha ny olona ndikany tsy niteny mivantana izy hoe Saoly ohatran'izao hoe enao no tena diso fa nampieritreritra ny Saoly misy fahendrena be any amin'ny fomba nitenenan'i Davida an'ity zavatra tamin'ny Saoly ity. Andiny faharoapolo, aza vela ho latsaka amin'ny tany lavitra ny Jehovah ny rako, fa ny mpanjakan'i Israely nivoaka nitady parasy anankiray tahaka ny manenjika tsipoy eny an-tendrombohitra. Dia hoy Saoly, efa nanota miverena ary Davida zanako fa tsy hanisy ratsy anao intsony fa soa teo masonao ny aiko androany, indro efa nanao adala ka diso indrindra. Ary Davida namaly hoe indro ny lefon'ny mpanjaka koa saovy misy zatovo anankiray mankety akazy. Lehilahy izay nanoloran'i Jehovah anao teo an-tanany androany dia ho valiany araka ny fahitsiany sy ny fahamarinana, fa tsy nety naninditra ny tanako hamelony voahositry Jehovah. Ary indro fa tahaka nanaovako ny ainao lehibe androany no mba hanaovan'i Jehovah ny aiko lehibe kosa ka hanafahany amin'ny fahoriana rehetra. Ary hoy Saoly tamin'i Davida, ho tahinany ianao ry Davida zanako anao dia anao ianao sady hahatotosa. Dia lasa Davida fa Saoly kosa nitotoy iverina. Averintsika indray le Romanina 12 iny, raha nona ny fahavalonao dia meo hanina izy. Raha mangeta edy izy dia meo rano hosotrony, fa raha manao izany ianao dia manambatra vainafo eo an-dohany. Zay no nataon'i Davida teto. Inona ny ataontsika amin'ny olona mandratra antsika? Raha misy zavatra azonao, raha mety misy fotoana avelan'Andriamanitra mihitsy hoe misy occasion ahafahanao fatako mahazo izany mihitsy nge le zavatra niseho tamin'le toko 420 hoe nomen'Andriamanitra occasion mihitsy Davida hoe afaka nanao, fa ahoana tsy nanao izy, tsy namaly ratsy izy. Aza eritreretinao hoe tahaka ny olon'i Davida ny eritreritra hoe wow, occasion be io, adalàna ny tsy miprofite an'io. Aza raisina tahak'izay, fa lanjao amin'ny tenin'Andriamanitra hatrany. Tenin'Andriamanitra miteny hoe aza mamono olona, aza mamaly ratsy. Dia ndikany na miteny toy izany ary ny mety manodidina anao ary miteny amin'ny anaran'i Jesosy, indraindray ilay teny amin'ny anaran'i Jesosy ampesapesaina fahatany mihitsy tandremo. Dia enoy tsara ihany dia lanjao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe izaho mihitsy ve no tokony ho ataoko. Dia izay fantatrao amin'ny sitrapon'Andriamanitra atao. Fa hitantsika tena nitsonika ny fony Saoly, nitsonika ny fony Saoly, ny lohan'ny Saoly nitsonika, adala hoy Saoly. Nanomboka teo lasa noto Saoly. Averintsika indray ilay teo aloha hoe tsy hoe rehefa mipardone na mamela heloka vita ny fampiresana dia hoe tsy maintsy hiverina toy ny teo aloha ny fifandraisana. Mitely mihitsy Saoly teo hoe mody ry Davida zanako. Fa i Davida ny teny hoe ity ilay lefona dia hoeto mody any, saivo misy olona maka azy ety. Dia lasa Saoly nandeha. Io ny fotoana farany nihaonan'i Saoly sy Davida dia tsy nihaona intsony izy mandra-pahafatiny Saoly. Tsy nanenjika ny Davida intsony i Saoly mbola hitantsika any rehefa aoriana kely ao hoe nakaizy Davida dia tsy nenjehany intsony fa io ny fotoana farany. Testa daholo ny fiainantsika raha afaka. Le fiainantsika mihitsy aza jerena amin'le maso amin'le nivoan'ny fahavalo, le nivoan'ny zavatra eto tany, tsy izay ny hijerena azy fa mason'Andriamanitra. Reraka ianao raha eto amin'ilay niveau eto amin'ilay mitovy aminao, dia tena be problema, ry manenjika, ry mamosavy, indraindray tsika feno an'izany lohantsika. Fa tsy izany ny ifantohana, fa neny Davida nifantoka amin'Andriamanitra izy. Mifantoka amin'Andriamanitra ilay mifehy ny situation rehetrarehetra, ilay mifehy an'io tranga io, mamela hoe eto ny testa ohatr'izao. Raisy toy izany, io zavatra miseho amin'ny fiainanao io dia andao hiara-hianatra amin'Andriamanitra. Tsy mamaly ratsy, miara-mianatra amin'Andriamanitra, mamaly amin'ny tsara ny ratsy atao amintsika. Ny olona mandratra anao atao ahoana? Avela heloka izy avotsitra eo anatrehan'ny tompo izy alaza amin'ny tompo izy. Izay ilay filaza azy angamba. Alazao amin'ny tompo dia ndana miaina ny fiainanao. Fa aza avela hitambesatra aminao izay alahelo ny hafa any
zay zavatra ataony hafa any an. Raha misy azonao atao hiavanana dia ataovy izay havananao. Fa raha tsy an, raiso an-tanana ny bonheuranao, ny fahasambaranao raha avako an, fa aza atao miankina amin'izay any hafa any. Rehefa tsy te ho sambatra izy an, izay. Azonao an-tsaina? Andao hivavaka isika asianao ary. Andriamanitra rainay an, feno fankasitrahana anao izahay ny amin'ny zavatra ampianarinao anay ny amin'ity fiainan'i Davida ity. Tena olona ohatranay mihitsy ity Davida ity. Misaotra Jesosy. Fa matoa ny teneninao ao an, hay misy posibilite. Hay tianao izahay hianatra aminy koa dia ho tonga olona araka ny fonao. Ity izay rehetra na kely na lehibe ankehitriny maketo anatrihanao eto amboary ny fonay. Jesosy io fonay io mihitsy. Be da be zavatra mavesatra ao anatin'ny fonay ao. Fa misy olona mandreraka be da be amin'ny fiainana. Misy olona nandratra, mety ankehitriny mihitsy aza. Mahatonga anay mahita hoe, kay, toa mijaly izay izany. Hoentinay ao anatrihanao fa nampianarinao izay androany. Ampianaro hanatanteraka an'izany izay Tompo hamotsitra eo anatrihanao ny dosie rehetrarehetra mavesatra aty anaty sainay aty. Ahay hamela heloko izahay, hanana fo madio, tsy hikatsaka an'izay hamaliana ratsy ary indrindra ahafantatra hoe tsy mahazo mikasika an'izany voaositr'Andriamanitra izany. Hisaina ny olona araka an'izay izay Tompo, na tsy mahateo tia tahaka an'inona ary ilay olona, dia hosainay fa tianao iny olona iny. Ary manana ny toeranao eo, manana ny toerany izy eo anatrihanao. Misaotra Tompo aho. Amin'ity anio ity izahay dia te hiara-ngataka ny fanahinao mameno anay, satria tsy mahay manatanteraka an'izany teninao izany izahay raha aminay amin'izao fotsiny. Dia mahatoky anao izay Tompo fa miasa ianao. Mahatoky anao izay fa mandray an-tanana ny fiainan'ny tsirairay ao amin'ilay fifandraisana io mihitsy Jesosy. Ao tena manavesatra anay ao, mahatonga anay lasa mety mangidy dia mitovy amin'ny Saoly indraindray dia ny fiainanay feno vengeance fotsiny, te hamaly faty fotsiny. Afao amin'izany mihitsy izahay Tompo. Dia afaka hikatsaka ny fanjakanao. Zareo ny mpianatra mahalala anao rehetra, zareo ny olona rehetra amin'izay tandrify azy omeo ny sahaza azy amin'ny fotoana ilana azy ny tsirairay. Mahatoky anao izay Tompo fa miasa ianao dia mihazona anay rehetra amin'ny mahazaka ny fitiavanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny anaovanay ny vavaka. Amen.